fa eo amin'ny anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena kosa indray dia namoaka ny ireo tetiandro hoan'ny fandaran-talogoavana zay andriketany fanjakanana ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena ny ministra tamin'ny herinandro lasa izay mitondra fanazavana mikasika indrindra ireo lalao lehibe maromaro zay andraisany Madagasikara anjara ny ministra Andriamosarso Jean Anissé. Misy lalao lehibe iraisam-pirenena telo zany no miandritsika amin'ity taona ity. Ny voalohany indrindra amin'izany dia ny lalao ny nosy na ny CGSOI izay hototosaina ao Djibouti izy io amin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahavalo-roapolo ny volana avrily ho avy izao. Fantatsika tsara fa i Madagasikara no mitantana sy mitarika an'izany voamieran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ty amin'ny ranomasimbe indiana zany ka manana andraikitra lehibe sika na ny amin'ny fanampiana ny fikarakarana an'izao Djiboutiana na indrindra ny amin'ny fitazonantsika n'ireo izay vokatra azontsika tamin'ny lalaon'ny CGSOI farany natao teto Madagasikara tamin'ny taona 2012 ka dia efa hiditra hanao ny fifatana sahady na ny regroupement hanao ny fanazaran-tena sahady zany ireo tanoratsika amin'ny taranjam-panatanjahantena 5 izay voarakitra sy tapaka teo anivon'ny komision fa andraisan'ny tanoratsika rehetra anjara teo amin'ny ranomasimbe amin'izany lalao nosy ny voamieran'ny tanora zany. Eo dia eo ihany koa ny Jeux olympiques d'hiver, eo ihany koa ny Jeux olympiques des jeunes, eo ihany koa ny Jeux africains de la jeunesse. Ireo rereo zany dia miandry antsika daholo ary andefasan'ny Madagasikara mpanao fanatanjahantena daholo ary rehefa miasika an'izany tsika rehefa mihoana amin'izany amin'nymboso be dia be moa ny programme lasa hafa zay mety araka lazaiko anareo metytsika amin'ny Tsipriany fa izay aloha zany ny hitako fa tsara ho fantatra amin'izao fanontany zao fa laizana zany dia efa misy ihany koa ireo taranjam-panatanjahantena 5 izay efa manomana sahady andreo atleta satria hisy mpikambana amin'ny délégation zay misy 100 io zany amin'ny volana avril na mai andeha hiofana ny Chine amin'ny alalan'ireo taranjam-panatanjahantena 5 handefasan'ny atleta miisa eo amin'ny 9 io daholo izy ireo ary mazava ho azy fa fanomanantenatsika izy io ny atletatsika amin'ny hiatrehana ny lalaon'ny nosy ny Jeux des îles amin'ny 2019 no resako io indrindra eo ihany koa ny hiatrehantsika ny fifanitsanana amin'ny Jeux olympiques amin'ny 2020 zay atao Tokyo ny Jeux des îles moa dia amin'ny Somorisy totosaina amin'ny 2019 tsara ny afantarantsika an'izany ary efa nomana sahady zany tsika amin'izay zavatra zay ka hisy an'ireo atleta zay 20 mahery eo 20 ho alefan'ny Chine zany hiofana amin'ireo taranjam-panatanjahantena 5 zay efa nisy fifanaraha-piaramiasa tamin'ny Rosarosy moa amin'izany fotoana zany efa vita ny sonia fa dia ho avy ny expert chinois zany amin'ny volana février io hiaraka amin'ireo teknisiana malagasy hifantana an'ireo tanora ireo zay ho alefantsika ny Chine amin'izay fiofanana amin'ireo taranjam-panatanjahantena 5 zay no safidiny manokana ireo taranja zay fantatsika hoe manavanana ny sinoa. Isan'izany ohatra ankoatran'ny atletisme moa zany dia eo ny taranja lomano, eo ihany koa ny taranja tennis de table, ny taranja badminton ary ny taranja haltérophilie.